raha tsy miala mihitsy ianao ka tsy manao mpimenimena sady tsy misaina hoe ny zavatra rehetra sarotra daholo ary ianao dia andalo izay rehetra ilaina lalovanao tsy vita ny voaka tsisy fofonafo ihany ianao fa ho marian'i Jesosy ihany koa. Korinthiana voalohany toko fahafolo andininy fahasivika hatramin'ny fahafolo ary ao ka tsy haka-fanany tompo isika hijery izay faharetany ka izaho toetra azy. Tsy tokony hitsikera hitsara azy hanararoatra ny hatsarany tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka matin'ny mena rano ireny. Ary ao ka tsy monomononareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana tanteraka. Raha miverina mamaky ny testamenta taloha ianao, ny Israelita dia monomonona sy ny taraina ary izy zany nanao hoe adosony misesy daholo ny zavatra rehetra dia adoson'Andriamanitra dia nitady izay iverenana tany Ejipta indray dia tsy tia indraiky koa ny mana dia tsy nahita randro zareo. Tsy ndrarainy hoe efa nanasaraka ranomasina mena Andriamanitra. Tsy ndraraha hoe ny fahavalony rehetra nefa rendrika atao anaty ranomasina daholo. Adino ny hira izay nohirainy. Tsy ndraraha fa vatolampy namoana rano ary mofo-pahagagana no efa nilatsaka avy any an-danitra. Tsy ndraraha zany rehetra izany. Adintsika izay tokony ho tadintsika ary tsarotsika izay tsy tokony ho tsaroana. Amen. Sasany amin'ireo zavatra izay ao an-tsaintsika misy tokony adinotsika ireny satria tena tsy ilaina sady adalàna. Aza mipetra-potsiny dia misaina hoe tena tsaroako izay nataonao tamiko. Izany hoe taona maro lasa tamin'ny zaza dia vao nivady dia saika tafiditra tamin'ny karazana fifandirana amin'ny zavatra foana fa tonga dia fanangorona ny entako rehetra tany ambony any andro manaraka dia nijery ahy izy indray andro dia nanao hoe fa nataonao iza daholo izao ny entanao e. Fa nataonao iza daholo ny entana. Jereo zao zany dia manam-porofo fa tsy manana famelan-keloka izany sika. Ny Baiboly milaza hoe ny fitiavana maharo-po. Izaho zao mpanao kajy tsara, izaho manana lisitra be amin'izany. Zany zao dia zavatra ilaiko adinoina fa mila mitady zavatra tsara dia manadino ny zavatra ratsy. Raha ianoanareo androany dia afaka mamonjy tokantranonareo. Ankoatr'izany, zareo mingonongona dia mitaraina dia monomonona. Andriamanitra zany efa tena leo an'izany. Dia nanangana menarana tao an-tsahana naikitran'ny zareo 3,400 olona niaraka maty iray andro dia mety sainareo zao hoe uhu, tena faly aho fa miaina ambany fahasoavana aho zao. Fa zany tsy fialatsiny iainana fiainana adala izay heverintsika fa ialantsika amin'izay fotsiny. Ny fahasoavana mamela antsika fa manome antsika hery andresena azy koa. Fa mila manana saina ny andresy sika ary taorian'ny 3,400 maty tamin'ny zareo nijery Mosesy zareo dia nanao hoe tena notsy izay. Zany zao ka fanambarana. Dia tsy eo amin'ny Korinthiana voalohany izay milaza fa naverina indray izany resaka izany. Izay nitranga rehetra tany amin'ny testamenta taloha dia nitsarovana aty amin'ny testamenta vaovao mba tsy hanaovany mpino ny atsoina izay efa nataon'izy ireo taloha intsony. Menomenonana dia tena olana goavana. Raha mba manamboatra saina ny mpisaotra fotsiny ianao ary mila tena esana izany. Za mila miasa ho an'izany foana amin'ny isan'androm-piainako. Mety zavatra 20 hitranga isan'andro izay mety afaka hitarainako ary matetika mbola manao izany ihany fa isaoran'Andriamanitra. Efa nandalo lalana lavitra, mety mahita lalana andehanana fa isaoran'Andriamanitra tsy any amin'izay nisy ataloha. Firy aminareo zao no tsotra androany dao mba hanao fifonana kely sika ary hoekentsika zao fa tena menomenina loatra sika. Jereo fa nitenenareo fa mananafatra tsara ho anareo androany. Amen. Ditanareo zao raha mialeto nareo androany ka ao avy ny orana. Aza manaiky na dia olona ray aza ka anao teny fimonomononana. Tonga dia akombony fotsiny vava dia laza hoe hiditra ao anaty fiarako tsy misy fimonomononana. Misaotra Andriamanitra fa afaka nandeha tamin'iny fivoriana iny. Za akory tsy siraka hoe hitsonika rehefa tratran-drano milatsaka amiko ao. Re olona
ninina nanantsika ny nofo dia tia azo mihoatra. Manapa-kevitra sika dia mitaraina any amin'izay vokatra manao fandarana mihoatra izay afaka atao sika dia menomenona any amin'ny fahasaranana. Vijavatra sika monomonina any amin'ny vidiny avy eo, mihinana be sika dia mitaraina any amin'ny lanjantsika avy eo. Tena mitra lala zany androany sa hoana? Firy aminareo zao no avy rapizy dia oksitina ijery raha efa tena marina tokoa. Mananjanaka sika dia mitaraina any amin'izany, manambady sika dia mitaraina amin'izany. Ny vahaolana any amin'ny fimenomenonana dia zavatra iray hitokana monja manao tanjona ny mpisaotra fanahiniana. Fomba fisainana diso laharana 5. Za efa tsy mandry tsony. Mila mahazo izay tadaviko zao a. Ny tsy faharetana dia vokatry ny friariana. Sika mihevitra hoe tsy maintsy mahazo izay ilainy zao, sika misaina hoe mendrika koa noho izay ananantsika zao. Zava-dehibe zany sika mahay miandry. Sika mitady zany zao. Ny Israelita ny menomenona koa voatahiry amin'ny Numerizy zany, ary toerana maro ihany koa fa tsy naharitra ry zareo. Ny Baiboly milaza hoe aza mitoy mitady izay tsy omen'Andriamanitra anao. Fa misaorany amin'izay omeny anao dia matoky azy ny amin'ny ambiny zany fa rehefa tonga ny fotoana. Ny teny hoe faharetana dia avy amin'ny teny grika hoe hupom, mety tsy tena voatongo tsara zany fa hupome, ary milaza zany amin'ny grika hoe karazana vokatry ny fanahy izay maniry avy amin'ny fitsapana ihany. Ka mila misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fitsapana, satria raha araka ny Jakoba dia miasa ho an'ny faharetana zany. Ny Baiboly milaza fa ny fitsapana miteraka faharetana. Zao tena namoaka zavatra betsaka tamiko mihitsy zany mialohan'ny hahatongavantsika teo amin'ny faharetana. Tsisy anehoanao zany hoe inona moa no tianao. Mihoatra ny olana kely tsara zany. Fa ny fisainan-diso laharana 9, mety nanana korotana tamin'ny fiainako aho fa tsy fahatsoko zany. Za zao hanome anareo teny 9 ary isan'ny teny mahery indrindra amin'ny teny anglisy zany. Raha afaka mianatra teny 9 reto nareo dia ho lasa mpandresy foana. Tena diso a, fahatsoko zany. Zao tena mila fotoana zany sady toa manidina eny amin'ny olona koa. Raisiko any andraikitra. Za tsy manao fialan-tsiny. Tena diso a, atsoko zany. Fa ny hita ange tsy mba diso amin'ny zavatra rehetra izany mihitsy sika fa misy fotoana betsaka rehefa izany dia tena mora mihitsy ny milaza fotsiny an'izany. Mihoatra ny hoe mandany taona maro, miezaka mitsoaka ny marina. Tena tsy atsoko zany, ny fanomezan-tsiny manomboka atao edena. Hitanareo zany zao dia tena hoe marary sady mampalahelo, fa toa mampime ihany koa amin'ny lafiny iray. Hoe i Adama nanometsiny any Eva nefa ange dia izy ny tokony tompona andraikitra tao e. Zany hoe tena nareo fotsiny ary olona hoe tena tiako tokoa nareo fa tena hitako hoe nanatoetra ratsy nareo. Zao ratsoan'ny Eva zany. Zao Adama ange ny tokony ny andraikitra ny vavy e. Nareo ny tokony lohan'ny fianakaviana fa taizy izy tamin'ny devolinakafana ny vadiny. Ary tsy zany ihany, tamin'izy nanome azy ny voankazo nahoana izy tsy niteny hoe madama ianao ve adaly. Hainao zay lazain'Andriamanitra antsika sika tsy hinana an'io zany fa tsy handraisiny zany. Dia ankoatra zany rehetra zany nanometsiny azy izy dia nanometsiny ny devoly.
I Abrahama sy Sara nampidikizony tena dia nanometsiny olona ihany koa dia nametsiny ihany. Tsiny. Zany diso. Atsoko zany. Fa nanavitra matetika foana zany. Anao fanandramandray ve nareo zao e? Lazao hoe tena diso atsoko zany. Ainareo ve fa ny fifandirana ho resinareo amin'izany? Anarivony maro ny fifandirana izay tsy azo anareo. Zany zao. Atsoko zany, fa azafady. Diso dia zay zao lasa. Zany zao mety hampandady nofonareo rehefa manao an'izany. Haiko satria ny tena nahoana ary tsy maintsy atsiko foana zany. Dia hoanany amin'ilay hoe raha ohatra ary ilay kanefa amin'ny fiainana. Raha ohatra ka manambola be raha mba nanasa tsara, raha mba nianatra be aho zao, raha mba tsy voalana tamin'ny fahazazako aho zao dia na koa sika ho lasa tahaka ny mpitsikilo ny rana mba hijery ny vokatry ny tany Kanana, zao ny vokatra dia tsara, vokatra mahafinaritra zany ary azo antoka fa izay ny lazain'Andriamanitra rehetra dia ao fa misy olona goavambe ao ary tsy andresy azy ireo mihitsy sika. Kanefa. Hitanareo zao, zay tsy fahombiazana misy eo amin'ny fiainanao afaka resenao amin'ny toetra tsara zany. Zao dia voly milaza hoe tsy rary ny fiainana. Raha ohatra ka tsy azany tena ilana isandrata ny fanahy mpandresen'ny Kristy ao aminareo, dia mila milaza nareo hoe tsy raharako izay manohatra fa haiko izay momba ary miaraka amin'ny fanampiny za andresy zany rehetra zany ary anao zava-dehibe amin'ny fiainako Ary efa tena hainiko mihitsy ny pitsika dia vola hoe hitanao zao raha mba fantatrao mantsy zany tamin'ny ianao 20 taona. Tsy raharako na efa 12 taona azy ianao fa tsy ho tary zany mihitsy ianao nomboka izany. Lioka 7:10. Ary Jesosy niditra any Jeriko dia nandalo zany dia nisy lehilahy natao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena izy. Ary nanao izay ahitana an' Jesosy izy hoe iza tokoa moa zany fa tsy afaka nahita izany izy noho ny hamaroan'ny olona satria izy ihany koa dia kely tsanganana nandao zany tsorina koa hoe tena olona fohy kely mihitsy izy. Fohy. Zao izy tsy nijanona fotsiny tezitra teo ka nanao hoe tena raha mba tsy fohy kely aho zao, raha mba lava be aho zao. Fa niazakazaka teo aloha izy dia nianika azo satria efa nanao tanjona fa hijery an' Jesosy. Hitanareo fa rehefa tena tapa-kevitra nareo dia tena hanana hevitra famoronana mihitsy izay hanampy anareo andresy ny fahasembanana izay tsy vitanareo. Hitanareo tamin'Andriamanitra ny antsoanao zao na taty tena namana be izay tena izay ny fihevitra azo fa tsy izany taty aoriana. Hoy izy hoe nandrea fa laza ianao hoe ianao hony dia anao zany resaka fitoriana filazantsara amin'ny olona rehetra zany dia hoy izy hoe ampatsorana tena efa ndresaka izany zay, zany hoe za sy ny namana sasany rehetra tena hitanao fa tsy manana ny oentina anaovan'izany ianao. Tokony laza hoe tsy mila mamantatra izay heviny fa tokony laza koa hoe zany mihitsy. Za koa aza tsy manana na dia fahaizana ray monja anaovan'izany zany na tonga izao tena fahagagana. Jereo ny zavatra tadavin'Andriamanitra ane dia ninonao azy ihany Ary raha miaraka amin'Andriamanitra ny ositra dia andresy ny zavatra rehetra mihitsy. Ka Zakaiosy dia niazakazaka melohan'izany nianika teo ambony hazo ka afaka nahitan'i Jesosy. Hitako fa Jesosy dia mitady olona maro izay samy mianika azo. Dia tiako jerenareo zao mitranga fa tena magaga io. 5. Lioka 7:15. Ary rehefa tonga teo amin'ilay toerana Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Zao rehefa namaky izany andro any dia zao ny teny Mariako, tsy maintsy tsy mbola hitako izany taloha.
Tena tahaka an' Jesosy milaza hoe za mila mampafantatra anao, satria tsy betsaka ny olona tahaka anao ka te hijanona any a. Za ho any an-tranonareo, izy tsy midikiditra any an-tranon'olona zany. Fa nahoana nakao amin'ny Zakaiosy? Fa nisy zavatra tao amin'ny fanahin'ny Zakaiosy izay nanitona ny fanahin'i Jesosy ary nomarian'i Jesosy zany. Fa ilaza zavatra aminareo, raha tsy miala mihitsy ianao ka tsy manao mpimenomenona sady tsy misaina hoe ny zavatra rehetra sarotra daholo, ary ianao dia andalo zay rehetra ilaina lalovanao, tsy vita nivoaka tsisy fofonafo ihany ianao fa ho marian'i Jesosy ihany koa. Ho mariany ianao, tena tiako zany, mila mihetrano aminao anio. Misy olona mahafinaritra tahaka io koa amin'ny Baiboly fa tsy manana fotoana ilazan'izany aminareo andro any. Larana fafito, mahatsiaro nangoraka ny tenako aho satria za tena manana olana maro. Maonena, tsy misy nandray ratsy zany mihoatra noza. Hitanareo fa nipotsapy ny fitseran-tena, fa mamadika zany amintsika isika dia manompo ny tenantsika rehefa tsy maintsy manana fitiavana sy fitserana ho an'olon-kafa mihitsy. Avaditsika zany fanomezam-pahasoavana tsara nomen'Andriamanitra antsika zany dia lotointsika sy avadikantsika ho ratsy. Maonena, tsy misy manaratsy zany lavitra noho izay. Amin'ny manaraka rehefa manao fety ny fitserana miaraka amin'ny devoly ianao, satria izy no isan'ny mpanao zany fety zany. Maninona raha velanao any ny fanasany? Lazao hoe aoka zao ihany taloha zany, efa haiko fa tsy hananandro tsara sady a. Larana fahavalo za efa nanao adosoana maro mba ho tahina. Hitanareo zao Andriamanitra tsy nitahantsika satria hoe tanteraka isika, fa nitahantsika izy anehoana fa tena lehibe izy. Amin'ny fitiavana olona izay ranomarina tsy mendrika ho tiavana akory. Ary ny Baiboly milaza hoe na dia fony mbola mpanota aza isika dia efa maty ho antsika izy. Mialohana lalàna na ny raha rahina zany akory dia efa maty ho antsika izy. Efa hay ny fanao fahadisoana isika ny moavy ary efa nomaniny sahady ny famelana heloka antsika. Tsy mahafinaritra ve zany? Andriamanitra tsy mitahantsika satria hoe mendrika zany sika fa ataony zany satria tsara izy. Ary naniry ny mba nana fotoana mankina anareo soratra masina mivavaka amin'ny fahasahiana, fa tsy ampy zany na zany aza milaza aminareo mila manomboka sanareo manona ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary tsy mandeha amin'ny anaranareo fa amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mivavaka ianao dia rehefa zany manokatra ny varivaranao an'Andriamanitra ho tahiny ianao, satria izy dia mitady olona amin'ny lalany izay ahafahany maneho ny tenany fa mahery izy. Tiako fantatry ny olona hoe tena tsara Andriamanitra. Fa isika tsy afaka miazona ilay vavaka dala maonena. Tena Andriamanitra raha mba ohatra zao ka raha mba manao an'ity zavatra kely ty afo fotsiny ianao zao, tena milaza aminao fa tsy angataka zavatra tsony zany mihitsy Tsy adiniko amin'ny fiainako mandrakizay ilay vehivavy izay nanatona teo amin'ny alitara hivavaka tamin'izaho mbola tsy nanana afa-tsy fivoriam-bavaka kely na olona vitsy kely dia milahatra mba hivavahana manokana. Ary tena ny anahany sady laza hoe mety ve raha tena tsy betsaka vera ohatra ka angataka zavatra roa fotsiny tena mampalahelo zany. Raha ny Baiboly milaza hoe Andriamanitra afaka manao mihoatra noho izay sahintsika lavitra sy tanteraka rehetra afaka angatahintsika. Efesiana 4:12. Dia natiako teny io. Izay ananantsika fahasaina sy fanatonana sasika amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy, fa ahafahana manatona an'Andriamanitra amin'ny fahalalahana tsy misy tahotra. Afaka mangataka zavatra roa ve nahoana afaka manatona amin'ny fahasaina ny seza fiandrianana ianao? Dia maneho Andriamanitra ho angatahako aminao daholo ny zavatra rehetra afaka sainiko, fa raha tsy misy tianao azy zany dia azo mena fotsiny. Ianao tsy voatery atao ohatrany hoe sao anao fahadisoana. Ianao tsy voatery atao ohatra zany hoe sao tezitra Andriamanitra dia hikapokanao amin'ny loha amin'ny fikapohany any an-danitra any. Manatona ny seza fiandrianany amin'ny fahasahiana dia lasa hoe za zanakao. Avelo ilay zavatra aminareo. Ny zafikelyko zao tsy manana olana amin'ny fangatana izay tiany mihitsy. Tonga dia nianatra ilay lalàna izy. Ny zanako koa tsy matahotra maneho ny heviny zany mihitsy. Raha mitady zavatra mangataka amin'ny Dave.
matetika ary rehefa alina mipetraka eo amin'ny seza ka ireriny de Dave zany azonareo Dave zany ray amin'ireo zavatra zay tena mampatanjaka azy de izy manao zavatra kely maro de za manao hoe afaka mba hitondranao raha mangatsika kely avy de mbola tsy tafapetraka akory izy de efa hoy aho hoe adinoko fa afaka mba ho tonga de mananao rano kely ihany koa ve tena mila mandro fa am'izao izy tonga milaza fotsiny hoe zao ary tonga de lazao daholo zay zavatra rehetra ilainao fa tonga de ataoko zao daholo ka hitako hoe Andriamanitra tena ohatr' zany aza lefa tsy kelikely zany de tonga de lazao daholo zay tianao rehetra de andao atao daholo zany ny fahatsoa-kevitra fahavalo za tena nanao fahatsoana betsaka tsy mety tahina fa meko anareo laharana fahafolo de ivena amin'ny fahasivy avy eo ny fahafolo de zay ilaiko na tsy misy fahasivy za te azo zay ananany olona rehetra ny fialonana sy ny fitsiritana famonon'olona jereo zao Andriamanitra nanome fanomezana maro an'ny tenany Kristy zay tena magaga mihitsy fa ny fanomezana zay nomen'Andriamanitra ny olo-kafa de ho an'ny fifalianao na tsy ho anao mba haniriana ny ananany ny fanomezana napetraka Andriamanitra ao aminareo de mba hifaliako fa tsy ho mba hiezahana anan'izany efa nidresaka izany betsaka sika hoe ahoana ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba samihafa ary Andriamanitra manome zavatra samihafa ny olona samihafa sika rehetra jerena samihafa daholo samy manana maha isika atsika sika samy manana talenta sy fahafana samihafa sika samy avy any amin'ny nisy atsika avy sika rehetra tsy misy natao hitovy zany ka ny lalana larana voalohany de ny fijanona fanaovana ny olona ho tahaka anao ankalazao ny fahasamihafana aza mijery zay fananan'ny olona de mitady zany mety maniry zavatra tahak'izay ananana ianao ary tsy maninona aminao ny mangataka amin'Andriamanitra raha sitrakao mba hananako zany de mba te hanana ny ray amin'izany fa faly amin'ny zareo ary na de tsy maintsy manona zany amin'ny finoana azy ianao de mila mianatra ny tsy fialonana de za mila mianatra ny fomba tsy alonan'ny olo-kafa zany mandra-pahatonga antsika ho faly ho an'ny olo-kafa tsy mino hoe Andriamanitra nome izay ilaitsika ka zao Andriamanitra nanome ohatrany ray mandeha ary ho faranako amin'izany ohatrany ny androany ny fanomezana ao amin'ny tena Kristy de tahaka ny tenantsika ihany koa ny sombony isan-karazany eo amin'ny tena samy manao zavatra hafa daholo sombony sasany aza tsy hita kokoa ny sombony sasany tena hita sasany tsy de miteny loatra ny sasany indray misy feo de ahoana ary raha ny tenako le sombony samihafa eo amin'ny tenako manao tahaka ny ataontsika eo amin'ny tenan'i Kristy matetika ahoana raha hoy ny masoko hoe zao efa tena leo mijery ny peratra ao mihitsy ny any azoko vera nga tsy isy afa-tsy fitaratra sy manja maso foana solo-maso mila peratra za koa mila ny peratro de ahoana raha hoy ny tanako hoe mijery ny kiraroko hoe ireo kiraro reo ve tsy ngeza be zany hoe madama tena ngeza be reto kiraro reto sady tsara be sady tena mahafinaritra zao reo misy anitsy zavatra kely itsy le izy tena tsara na zany aza tena tsara jerena aloha izy za tena mila fanampiana kely ny tanako ohatrany tsy tianao zany nefa tena mila manampy azy reo ka ahoana raha hoy ny tanana hoe za efa reraka manampy ny tongotra mampiditra ny kirarony foana tongotra nefa tsy manampy anao zavatra akory mary ny afaka jerenareo za mivolazako zany sa ahoana ka mila ny kiraro kokoa de ahoana moa raha valian'Andriamanitra daholo zany vavaka zany de inona zany hitranga eny ary ny maso mitady peratra de zao zany de ny tanany ianao te hanao kiraro de lasa zao zany zao andraso kely aloha fa mbola tsy vitako zao ary de misy olana be am'izany zao hitanareo fa nahazo zay ny tadaviko fa tsy nampandeha azy zany.
satria zao ny tanako tsy afaka manao zavatra tsony satria nahazo ny kiraro tadaviny izy ary masoko tsy afaka mahita ninina satria nahazo ny peratra ny lainy ihany koa. Dia hitanareo tokony hisaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy nomenina dia ny atsasaka vavakantsika rehetra aza ny ilaitsika.